Tsy mitazapotsy ny vahoaka ny Kongo manoloana ny fahasahiranana indrindra ny Haitrano niseho tao amin'ny fokontany Amboataranana commune Ikongo ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ity distrika ity Ramatoa Fanirisoa Mariette fa mikaroka vahaolana efa handalana sy antanana amin'izao fotoana izao ireo kojakoja izay ahafahana manampy ireo olona traboana vokatry ny Haitrano, ahitana voamaina, vary, menaka, sira, vilany ary mitotaly 7.5 kilao ireto fanomezana haterina ny Kongo ireto. Araka izany dia tsy hitondra tanapolo fa hitondra izay zaka izay ny solombavambahoaka ao amin'ity toerana ity. Manoloana ny disadisa-piarahamonina izay nitranga dia miantso ny fihavanana ho an'ny vahoaka ny Antanala ny solombavambahoaka ny Ikongo. Ankoatr'izay dia efa voavaha ny olona ny fahatapahan'ny herinaratra na ny jiro atao amina fokontany vitsivitsy tao amin'ity distrika ity. Nanome toky ary ity olom-boafidy ity fa eo akaiky ny vahoaka ny Kongo mandrakariva ary nampanantena fa tsy mitsahatra mitady vahaolana na dia ampanao lalàna aza manoloana ny olana izay sedrainy izany vahoaka ny Kongo izany. Ramatoa Fanirisoa Mariette solombavambahoaka ny Ikongo. Miafatra dia izao hoe nareo vahoaka ny Kongo matokisa manana ny tenanay. Anareo nametraka anay teo amin'ny toerana araka ny falazako tamin'ny propagande izay nataoko. Tsy diplôma nanana akory na ny volananana fa anareo vahoaka, anareo ny patron. Ka noho izany ny tenanay dia vonona mandritra ny fotoana izay isahanay 5 taona raha ohatra sitrapon'Andriamanitra ka misy ny tombonandro zany dia anao izay rehetra tratry ny herinay mba ho anareo vahoaka. Ny zavatra manahirana anareo, ny zavatra mangetaeta anareo dia izay zany no mahasoa ny tenanay mandritra ny mandahanay zany ka iza misalasala ianareo raha ohatra ka misy zavatra azo ifampiresahana. Momba ny tranomay zany tao fantatra aloha zany fa trano 9 zany ny may ary fianakaviana 1.3 no tsy manan-kelofana ary vahoaka eo amin'ny 3.20 zany no traboina. Dia efa nitady vahaolana izahay efa nanantona BNGC efa nisy ny vahaolana, efa nisy ny zavatra maromaro vitsivitsy zany natolotra andreo ka ezaka izahay atonga andreo zany any toerana zany amin'ny fotoana farany izay aingana indrindra ka minso manantena izahay fa ilamina tsara ianareo ary atokanay amin'izay zavatra rehetra tokony atao ka dia mirary soa anareo vahoaka ny Kongo izahay. Nisy koa moa teo le faorina ny atra tamintsika tamin'ny nafatesany delphin iny mafantatra azy daholo tsika rehetrarehetra eny tsy nety iny aloha zavatra tena mampalahelo dia mampalahelo nefa na izany na tsy zany dia tokony tsika aiandamina zany aiandamina mafy zany na zazo ary tena alahelo be satria olona akaiky dia akaiky anahy mihitsy raha delphin mafantatra daholo ianareo rehetra fa atao ahoana moa izay angambany anjara sy lahatra dia miezaka tsika zany mba andalana izay fihavanana zay ary izahay zany efa nanao izay tratranay rehetra tany Fianaratsoa izahay niezaka zany namany vahaolana amin'le olona izay voaroiroy momba an'io ary nitady vahaolana koa ho an'le ray aman-dreny tany zany mba tsy hiaraka amin'ny bisiny maro ao zany izy parapatonga ny fitsarana azy. Matokisa ny fitsarana ianareo fa tsy maintsy ahita vahaolana zany amin'izay aina na fo izay ary mirary koa zany fahasalamana ho an'ny fanoela le mpampianatra izay mantahin'Andriamanitra zany mba tsy latsaky ny ainy zany fa mba afaka izy dia mirary fahasalamana azy koa zany mba no tsara zany ny asa izay napetraka aminy dia ny fampianarana zany. Dia aiza matahotra anareo vahoaka ny Kongo hitondra ny etaeta anareo vahoaka foana ny tenanay zany satria fantatrareo tsara izahay dia mpanao lalàna fa tsy mpanakateraka dia hitondra ny etaeta anareo fa na izany na tsy zany dia manana tamberina ndraikitra ihany izahay anao izay tratranay amin'ny fitondrana ny vahaolana amin'izay manahirana anareo vahoaka ao amin'ny distrika.